vaovao afantanteraka kosa indray maro ireo sehatra asa mila vaovao amin'ny famantarana ny toetrandro amin'ny alalan'ny fanatanterana ny andraikitra sy asany toy ny fambolena, fitanterana, fiompiana, indrindra fa ny fahasalamana. Ho fandrindrana ny fiaramiasan'ireo sehatra maro sy ny famantarana ny toetrandro dia nosokafana androany ny atrikasa ijerevana ireo rafitra petraka amin'ny fandrindrana izany fiaramiasa izany. Sehatra samaro ny mila vaovao amin'ny famantarana toetrandro raha ny eto Madagasikara. Anisan'izany ny fambolena, ny fiompiana, ny sakafo, ny fitaterana ary ny fahasalamana. Ho fampandrosoana sy fampiasana ireo vaovao omen'ny famantarana ny toetrandro mba handraisana ny fanapahan-kevitra mifanaraka amin'izany dia misy ny atrikasa ny karakarain'ny ministeran'ny fizahantany, ny fitanterana ary ny famantarana ny toetrandro miaraka amin'ireo mpisehatra maro voakasika izany. Atrikasa izay nisokafana androany tao amin'ny hôtel Colbert ary aharitra 3 andro. Hijerevana ny rafitra nasionaly tokony hapetraka amin'ny fandrindrana ny fiaramiasa izay rafitra ny ainga amin'ny rafitra fohy be eran-tany amin'ny famantarana ny toetrandro. Fandrindrana asa zany le izy dia mety misy zany eo fanangana na orinan'izao atrikasa 3 andro zao dia mety misy karazana organisation atao na fandamina apetraka ifandraisan'ireo sehatra mampiasa an'izany vaovao na mampiasa ny données na ny information météorologique na climatologique. Zay zany no tsika hoe ny zava-dehibe amin'izao fionana izao ary matoa ny fohy be mihitsy eran-tany zany hoe ny organisation météorologique mondiale no miaraka amintsika eto dia satria tsy zavatra mitranga eo dia mitranga eran-tany satria miazakazaka amin'ny fandehan'ny fivoaran'ny teknôlôjia zany dia memtomany filana eo amin'izay vaovao na ny données météorologique zay ary dia natsapan'izay zany ny firenena mikambana dia nametraka aloha karazana hoe rafitra iraisam-pirenena na cadre mondial dia avy amin'izay no andrafetantsika kosa ny cadre national zany hoe ho antsika eto amin'ny firenena zany mba ahafahana hoe mifanampy sy mifanohana hoe sehatra asa famokarana daholo ny milana zany vaovao na ny données na ny information météorologique zany sehatra famokarana maro dia ilaina arindra zany zay. Mitaky fahaiza-manao, fampiofanana ireo manam-pahaizana misahana ny famantarana ny toetrandro, ny fanarahana ny fivoarana eo amin'ity sehatra ity. Mitaky fikarohana ary ihany koa mitaky fitaovana ny famantarana ny toetrandro indrindra amin'ny mazava-dehibe an'izany famantarana izany amin'ny manosy an'i Madagasikara. Anisan'ny manampy betsaka amin'ny fanatanterahana an'izany ny ministeran'ny fitaterana.